Amin'ny tontolon'ny asa fanaovana gazety kosa ilay dia voahelika iray volana hatranomaizina sazy miantona miampy fandoavana lamandy Fahandriamanarivo. Mpanao gazety eto amin'ny fahitalavitra MATV sy ny vondrona MATV teoria ny raharaha nampifandolana azy sy ny mpandraharaha Andriamatoa Arlon Ramialson ny andidiany nakasika izay indrindra ary no arahantsika ato anatin'ity sary ity. Voahelika iray volana hatranomaizina sazy miantona sy mandononitra amin'ny mpitory iray tapitrisa ariary ny mpanao gazetinay Fahandriamanarivo. Zay ny didim-pitsarana nivoaka androany Tsianosy toy ny fitsarana izay natao teny ihany ny zoma 10 jona lasa teo. Tsy ahivina moa fa Andriamatoa Arlon Rainy Arnaud ilay zazalahy kely nisy nankankerin'ny tany Tomasina ny taona 2024 no nitory ny groupe MATV no ny fampelezana vaovao tsy marina sy fanalam-baraka. Ny anjera tany amin'ny fahavokoa ireo rihatra ireo tamin'ny zoma 10 jona. Ka rehefa nivoaka ny didy androany dia nolazain'ny mpitsara fa tsy mitombina ny filazana fa nanaparitaka vaovao tsy marina. Noho izany dia afaka mahadidy io. Saingy voatazona kosa ny fanalam-baraka Pabemaso ka nahavoahelika azy amin'ireo sazy tetsy ambony. Mipetraka ary ny fanontaniana manao hoe raha marina sy voapirofo ny vaovao izay navoakany, inona ary ny fototra hiampangana azy ho nanalam-baraka a Pabemaso. Manoloana izay dia gaga ny filohan'ny olafitra ny mpanao gazety Rakotonirina Gérard sy ny tonian-dahatsoratra ny gazety Midi Madagascar Patrice Rabé sy ny gazetiko Rajona Hervonjy fa afaka mahadidio noho ny fisalasalana ihany koa ny taleny famoahana teo aloha sy ny tonian-dahatsoratra ny groupe MATV fa dia tany amin'ilay mpanao gazety tsotra no ny anjera avokoa ny vesatra kanefa tsy misy lahatsoratra tokony hivoaka raha tsy mahazo ny fankatoavana izy roa tonta. Misy ny mizana mitonginy ilao izy ireo ka tsy mety ary tsy mazava marihana fa ampiakatra ny raharaha i Fahandriamanarivo.